ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hitantsika ao Mateo toko 5 andininy faraka amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Mateo toko 5 andininy faraka amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika eo lohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ao elohana amin'ny fitsarana, ary nazovo no anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pona ianao dia mendrika ao elohana amin'ny sinedriona, ary nazovo no anao hoe foky alahy dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitra afo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao eo amin'ny alitara ianao ary eo ny mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitra ao. Amen. Araka izany ry havana dia ny ampahany tamin'ny toriteny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra izay nivakiana tamintsika teo izay, ary famarinana roa no azontsika raisina sy tsoahana avy amin'izany. Ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe ny tezitra foana na manafoka ny rahalahy dia mitovy amin'ny mamono olona ihany ho Jesosy. Ny tezitra foana na manafoka ny rahalahy dia mitovy amin'ny mamono olona ihany hoy Jesosy. Hitantsika izany amin'ny andininy faraka amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo. Raha ventsika vakiana dia ozy manao hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana, ary nazovo no anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pona ianao dia mendrika ho elohana amin'ny sinadriona, nazovo no anao hoe foky alahy dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitra afo. Etsika ravana dia mahita an'i Jesosy mampianatra izy any amin'ny resaka fitiavana. Izany tena anisan'ny fototra lehibean'ny fampianaran'i Jesosy zany. Fototra lehibean'ny fampianaran'i Jesosy zany. Ary ny fampianarana izay nomenan'ny Israely taloha dia ny hoe rehefa mamono olona zay dia tena mendrika ho elohana mihitsy raha vao mamono olona. Mamono mahafaty io zany na mamono tsy voatery hoe mahafaty fa mandratra olona ihany koa. Zany hoe resaka fizika ihany zany. Fa ny an'i Jesosy Kristy ny fampianarany dia mandeha lavitra noho izany mihitsy. Mandeha lavitra noho izany mihitsy satria tsy mijanona amin'izay famonoana ara-nofo izay fotsiny azy, ny atao hoe eloka. Izany hoe ilay fitiavana zany dia tena mandeha tsy manisy ratsy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, fa tsy hoe resaka hoe mamono olona fotsiny. Fa ohatra anankiray amin'izany zao izy ny hoe tezitra. Ilay tezitra moa rehefa jerevantsika ny baiboly dia misy hoe de eo amin'ilay izy eo, raha mitovy ny baibolintsika dia ery ambany ery dia misy hoe na tezitra foana. Izany hoe tena ilay manao mandolo-po mihitsy io zany, ilay tena mamory-tsain-dratsy any anaty any mihitsy amin'ny fahatezerana hoe tena tiako iny raha hidaraboko any, tiako iny raha midona ary, tiako iny raha ohatr'izao. Izany hoe any anatin'ny eritreritry ilay olona izy zany efa te hamono an'io olona, mety tsy manana okazion ahafahana manatanteraka an'izay fotsiny izy, fa efa miandry mihitsy izy ny hidaraboan'io sy ny ahalavo an'io, zay ny faniriany sy ny etaetany. Any anatin'ny saina any zany dia efa mamono olona. Ary izay ozy Jesosy dia efa tsy mety, fa ny olona manana an'izany ozy dia efa mendrika hoe lohana. Izany zao no nahatonga ny Kaina namono an'i Abela. Tezitra foana tamin'ny rahalahiny izy dia vokatr'izay namory-tsain-dratsy tao izy, dia ny hafarany moa zany namono olona ihany izy. Rehefa mamono olona tsy misy olona tonga dia hamono olona fotsiny zany, fa manomboka any amin'ny fahatezerana ilay izy, any amin'ny sainany mihitsy zany, zany hoe hatrany amin'ny fiatombohany le eritreri-dratsy any mihitsy. Dia vao Jesosy hoe efa any dia efa diso ilay olona sy ka efa mendrika mitovy, mendrika ho elohana ohatran'ny olona namono olona ihany, mendrika mitovy ozy. Dia tahaka izany koa izy ny hoe manao hoe foky alahy. Ny dikany hoe foka moa dia hoe zava-poana na hoe tsisy dikany. Dia izay koa zany olom-poana ozy izy, hoe olom-poana ianao, izay tsisy dikany, tsisy lavanaza, vendrana, tondrona, tsisy saina, raka zany amin'ny baiboly sasany. Rehefa miteny an'izay zany ilay olona manafokafoka olona, manambanimbany olona
de efa ozy jesosy hoe efa tsizy koa zany, efa tsizy koa zany satria nahoana zany manko a dia mamono zany satria teny mandratra ane zany mamono ny any anatin'le olona any zany, mety ny sainy mihitsy ny vora vo atao an'izany na mety ny fietsepony. Zay no mahatonga ny olona sasany tena mitemitsy ny aleoko tonga dia kapohana mihitsy zay tenenina marary satria tena marary le hoe teny marary zany, teny mandratra fo manimba ary tena hoe mandratra le ratra zany am'izay fotoan'izay ratra tsy voatery fizika fa ratra any anaty any de efa mitovy mamono olona ihany satria mandratra olona le fiteny de mitovy mamono olona ihany. Zany hoe le mamono olona zany satria ny olombelona moa tsy vatana fotsiny fa misy saina, misy fanahy, misy fihetsepo ka ny ray am'ireo fotsiny rehefa voakitika de efa mamono olona zany le izy am'izay fotoan'izay ho Jesosy Kristy. Zany hoe le fampianaran'i Jesosy Kristy zany tena fampianarana mivelatra kokoa am'le lafiny fitiavana fa tsy mijanona am'le hoe mamono olona araka ny fampianarana taloha fotsiny. Ary le sazy tena enjana mendrika ozy izy hoentina ny fitsarana fa zahana mbola mitemitsy hoe mendrika ho any amin'ny fariafo ho any amin'ny elo izy mendrika ho any amin'ny elo mirehitrafo. Zany hoe tena ny olona manambanimbany olona zany de zay tena hoe na hoe mandratradratra olona de tena mendrika mihitsy hoe makany amin'ny fahaverezana. Fampianaran'i Jesosy zany dravana, fampianaran'i Jesosy zany. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mampandiny tenane zany dravany, mampandiny tena tsika zany teny zany fa so de mba mamono olona ihany sika fa tsy fantatsika akory amin'ity teny mandratra sy teny mahery samihafa zay tsy misy mifidifidy teny avoaka tsony ny olona indraindray. Mety zavatra kely izy amintsika fa tena matoa zany tsy pian'i Jesosy eto de zava-dehibe zany. Ao an-tokantrano ao ray mpianakaviana ianao de rehefa tezitra de masika de manao vava manao teny mahery amin'ny zanaka tena misy ny ankizy tena hoe tsy mety voafafa to-tsaiko mihitsy le tenin'ny papanay hoe zao niteneniny an'izao niteneniny an'izao tsy mety voafafa-tsaiko mihitsy le tenin'ny mamanay hoe zao. Tena zava-dozo io mamono rehefa nandratra de mila manasitrana ibebao fa tsy mety zany, ibebao fa tena tsy mety zany ary alao mihitsy zay toetra zay hoe rehefa tezitra aleo aza rehefa tezitra de mangina de avy eo de mivavaka de mena lalana mihitsy le fahatezerany aza mifanao andolo-po raha mpivady ianao ny mandresy ho afatra izao ka mety misy zavatra mahatezitra anao amin'ny vadinao aza mifanao andolo-po fa mitovy mamono olona ihany zany, mitovy mamono olona omeo lalana ny fahatezerana ary havana fa zany eny averika any na tonga ny Kaina namono ny Abely ny famono maty mihitsy zareo satria ny tahirizina tao le hatezerana ny mpiray-tapo ny mpianakavy tena simba mihitsy amin'izao fotoana izao. Ary io moa marina mihitsy le teny ray aman-dreny mamaneny lava hoe ny teny hoe zay nakamban'Andriamanitra de aoka tsy ho saran'olombelona ozy de tsy natao an'ny mpivady ihany fa natao an'izay rehetra nakamban'Andriamanitra. Ao anatin'izany zany ny mpiray-tapo tena tiany ny devolo mihitsy ny mandravana io fifandraisana eo amin'ny mpianakavy io, tiany mihitsy io ahatonga ny olona izarazara sy hiparitaka tanteraka ary tafiditra ao anatin'izany io teny mandratra io mety tsy misy hoe fifandromanantsy na inona fa samy tsisy mifidy zay teny avoakany de mifanao vava mahery daholo de mifandratra sy mifanao andolo-po avy eo de simba ny fifandraisana mila mandiny tena sika ravana ary mila mibebaka any amin'izany tsika fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ane zany tory-teny nataon'i Jesosy ane zany any am-piasana indraindray misy olona lehibe na mba manana toerana kely de iny fa tena manao didiko fe lehibe didy jadona teny mahery rehefa tsy anao de lasa mandeha fa tsisy ilavana anao koa eto zany zao de efa midika le hoe foky ala tsisy ilavana anao eto zany hoe tsisy ilana anao eto ity tena dondrona mihitsy ity tena vendrana mihitsy ity tena tsy mahay nininina mihitsy zany ve de tsy hay zao misy ane olona tena avy miasa de mandeha de mitomany tsy maintsy mandeha miasa satria tsisy vola nefa de miaritra foana lay sika asian'lay mpitarika ao anatin'izao de mamonon'olona isan'andro misy manao depression mihitsy
misy manao stress be, misy manao tena hoe misy palpitation, misy zavatra samy hafa mihitsy iainan'ny olona sasany. Na alala olona ry havana zay tena zany mihitsy, na sika be taminy olon-dehibe zany, na sika be tamin'lay ranga lay lehibeany de latsaka tao anatin'ny patalohany taony malotony. Nefa olon-dehibe izy pararehetra izy de latsaka tao zany hoe tsy ny vonoana izy, tsy ny vonoana hoe nikapohana izy fa nytenenina fa nefany tena latsaka hatramin'ny malotony. Tena mampalahelo ane zany, mampalahelo zany. Ary na ny any am-piangonana raha de indraindray lasa mifanolo-dopotsika, mifanenjika isika, tena mila ibebahana. Alao mba fidifidiana mihitsy ny teny avoaka tena fidifidiana ny teny avoaka. Indraindray tsika moa na de ataoko hoe any amin'ny ary miresaka politika na miresaka firenena de indraindray tena ohatrany hoe fa mety zany no miteny tony le olona vendrana, tony le tsisy saina, tony le zao, tony le zao, lasa ohatrany hoe zavatra mety le miteny an'ilay izy nefa averiko ihany ry havana matoana zany tsy ndriny Jesosy Kristy eto de tsy mety mendrika ho alefa any fahary afo mirehitra ozy izy. Ny olona manao an'izany mendrika alefa any fahary afo mirehitra. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao, manahoana isika miteny alohan'ny vavantsika? So de mamono olona mitaona anao ary havana amin'ity anio ity. Ndao iova. Aoka izay ny teny mahery, aoka izay ny teny mandratra, aoka izay ny mamono olona. Fa lasa mifanimba isika. Mifanimba isika, mifandratra isika. Ary io angatao mihitsy ny fanahy masina fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao zany. Efa tezitra nareo de te hisafoaka de te hanao zay fara hery amin'ny teny mafy indrindra mihitsy. Tsy mety. Mbola izy toy anio rehefa vao fa tsy maintsy ibebahana zany ary tsy maintsy mbola hifonana koa. Zay mahararaha be azy. Fa de izao meteza angataka ny herin'ny fanahy masina hoe fanahy masina ao mifona avao zay mba ho tonga ho amin'ny fahalemem-panahy, mba ho tonga amin'ilay fahatsoram-po, mba ho tonga amin'ilay fahatsorana. Ny famaranana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao hoe mandehana aloha mihavana amin'ny raha alanao zay tezitra aminao vao manao fanatitra ho Jesosy tamin'ireo niaino azy. Mandehana aloha mihavana amin'ny raha alanao vao manao fanatitra ho Jesosy tamin'ireo zay niaino azy. Hitantsika izany ny 7:20 sy ny 4:20. Raha verina vakina tozy manao hoe ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny raha alanao manana alahelo aminao de avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha ataovy izay hihavanana ao amin'ny raha alanao ary rehefa miverina de voatero ny fanatitra ao. Eto tsika ravina de mahita fa manono Jesosy zany le resaka teo ambony teo hoe manao vava mahery be, manao teny mandratra de vokatra izay ozy de mety isy tokoa raha olona anana alahelo na tezitra aminao. Mety ao anatin'izany ohatra ny raha alanao izy. De nefa ianao andeha anao fanatitra. Andeha anao fanatitra ho an'Andriamanitra ianao. De izao raha tsaroanao, ianona ny tezitra amiko fa nanaovako mandehana aloha mihavanao izy. Ny dikan'izay zany hoe ianao zany ny diso. Ianao zany diso, nisy zavatra tsy nety zany nataonao tamin'ny raha alanao. Na nataonao tamin'ny olona le izy de ozy Jesosy hoe alohan'ny anaovanao fanatitra mandehana aloha mihavana. Sarobidy noho ny fanaovana ny asan'Andriamanitra zany ny fihavanana. Zay. Raha izay nambaran'i Jesosy. Sarobidy le izy. Eto nefa ravana de tsindriana aloha fa tsy hoe rehefa tezitra fotsiny le olona de misy manko olona mety ho tezitra tsisy ny ninona nataon'le olona kory fa de tezitra fotsiny izy. Ohatr'izany zao na tonga ny Kaina. Tsisy ny ninona nataony Abela fa izy mihitsy nefa nentin'ny ara-tsi-panahiny de tezitra. De amin'izay fotoan'izay tsy hoe andeha Arabela andeha hifonany aminy ihany hoe mialatsina fa tezitra amiko anao. Fa raha ohatra ka mahatsiaro ianao hoe nisy zavatra tsy nety asa mety teny mahery io, vava be io, na mety nisy fihetsika io, na mety nisy zavatra tena tsy nety mihitsy nataonao de fantatro mihitsy hoe tezitra aminao. Eto izy zany hoe fantatro hoe tezitra, fa tsy hoe olona tsy mahalala ny ninona kory any ambadika ny momba anao de lasa ianao andeha hirevele aminy hoe zananao anao an'izao. Nandray manko tsy Jesosy diso ihany amin'ilay fandraisana an'ilay tenin'Andriamanitra fa raha le zavatra ambaran'i Jesosy eto aloha de ny hoe manana alahelo aminao le olona. Fantatro ao tezitra izy satria nisy zavatra nisy disadisa be zany ny fanaovanareo de ny fanao teny mahery tao nareo de tsy mifampiteny.
de marina fa mety izy ny diso fa ianao koa tao anatin'la discussion tao mety ny oatra be ny zavatra nyteneninao de namoaka teny tsy manjary ianao de iny zany ny para de responsabilité anao anatin'la izy ary raha mandeha makany ianao hiavana aminy tsy midiky zany hoe manana ny rariny izy tam'la zavatra nahadiso azy zay zany a tsara mpahafantarina koa diso foana le olona am'le zavatra tsy nentina taony fa ny para de responsabilité anao mety hoe na anao teny mahery zay zany no andehananao ifonana any aminy andehananao ifonana any aminy alamina zany le izy mahatonga tia ifandamina zay zany nambaran'i Jesosy eto ndany aloha alamino izy alamino aloha la izy de zay raha ohatra moa le olona zany ka zavatra roa manko mety hitranga indraindray mety hoe tonga izy zany de mandray hoe tsy maninona fa de raisiko zany fifonanao zany fa de milamina zany zay de lasa am'izay anao zany mandeha manao fanatitra fa mety misy tranga anankiray koa vo eny am-paravarina no toatosiny lasa mivoaka any tsy mila amin'inonina tsy maheno ininona avy aminao fa lasa mivoaka any aninona ty indray afaka mbola mitenana hoe za tonga ty ifandamina am'le disadisatsia sotro zany na hoe ilaza aminao fa tena nisy zavatra tsy nety nyvoateniko de ifona zany tsisy raraiko an'izany fa lasa mandeha any ay papapapa iteny ifona de vao maka izy manao teny mahery be afaka aloha zany ny adidy afaka aloha zany ny adidinao am'izay fotoana zay ary io fihavanana io anery havana zavatra hoe misy fotoana tsy azonao terena io nandray le olona tena tsy safidy tsy havana aminao fotsiny tsotro zao na mety tsy hitanao tsony koa le olona nanaovanao fahadisoana na mety efa maty aza ngambany any sasa aiza moa ny ahafahanao mihavana am'izany tsony fa ny famelan-keloka kosa de tsy maintsy atao ny famelan-keloka fa le fihavanana zany a de amporosian' Jesosy mihitsy mandehana ataovy zay hihavana zany hoe ataovy ary ny tenin'Andriamanitra de milaza ataovy zay raha azo atao izy de ataovy zay hihavanana amin'ny olona rehetra zany hoe mety misy fotoana tsy ho possible le izy satria le olona mihitsy tsy manaiky hihavana de raha am'izay fotoana zay mila fotoana io fihavanana io le antsoina hoe réconciliation ny pardon le antsoina hoe famelan-keloka de tena ny pardon zany mila mamela heloka foana amin'ny fotoana rehetrarehetra fa ny réconciliation de io tena mila fotoana io ary mila hoe manaiky koa le andaniny sy ankilany am'le izy zay vao tanteraka zany io de afaka tantenao foana andramanao foana indray mandeha de afaka 10 volana indray anao miverina masa miarahaba azy na nytoy zany mba neo aminy hoe le fihavanana zany sarobidy aminao zany anie le fitiavana zay ampianarin'i Jesosy ary raha izany anie tanteraka tena hoe milamina anie zao tontolo zao milamina zao tontolo zao inona ny lesona azo tsoahana avy am'izany ry havana dinio ry havana ny tenatsika so de misy zavatra tsy nentina ataotsika ka mahatezitra ny hafa no any ary tena marina anie le teny hoe ny vavany tsy atao be ny mamerina azy ny tsilaitra tsy maintsy mbola ho ampamoahana takiana daholo ianao averinao ifonana daholo reny teny mahery rehetrarehetrany ary zay no mahatonga hoe aleo mihitsy aza aloha tsy miteny aleo mihitsy aza aloha tsy miteny fa le vavatra zay teneny iny takian'Andriamanitra ifonana sy bebahana daholo iny rehefa aveo ary zay le tena raharaha be ao atokantrano ndray mpianakaviana de asa mety hoe namitaka olona ianao de le olona ny fitahanao io tena malahelo mihitsy izy ny amin'ny volany na ny amin'ny zavatra zay ihany mandehana ry havana mifona ohatry nataony Zakaiosy mandehana mifona fa tsy afaka hoe za kristianina de efa lasa le kristianina no anarotsaromana ny zavatra rehetrarehetra nisy olona tena ohatr' zany mihitsy ananan'olona vola izy de zao fotsiny ny ataony tsisy fanamelohanao man'izao amin'ny Kristy Jesosy efa voafafan'i Jesosy daholo izy nitrosa rehetrarehetra ahoana no nitrosa ny voafafan'i Jesosy nitrosanao aloavy aza vela izy tsy voalozy nitrosanareo akoatra nitrosa ny fifankatiavana ihany zany hoe mety misy zavatra tena tsy io zany mety tsy ho voalohantsika mihitsy fa Jesosy tsy maintsy antohany fa ianao misy zavatra mila tsy maintsy ataonao raha ohatra ianao ka olona nandao ny ankohonanao na koa hoe tsy milamina amin'ny zanakao mazava ho azy fa tokony hibebaka ianao ary tokony hifony ianao hifandray ianao amin'ireo ankohonanao reo fa tsy hoe any fotsiny de za efa lasa mpianatro zao za efa lasa katekista zao za efa lasa zao de ohatrany hoe zay ve zany mamafa n'le fahadisoana rehetrarehetra tsia ary zay le ambaran'i Jesosy eto alohany nanaovanao an'iny akanjo-panompona iny so de misy zavatra aloha mbola tokony reglena aloha
dia avy eo mandeha ianao a fa rehefa tsy raisiny moa de efa zay zany le fanetretena io aniravana tena zava-dehibe tena zava-dehibe ary tsy maintsy mandady ohatran'io daholo ny tena mpanompon'andriamanitra fa raha mbola tsy vonina andeha hifona zany mbola tsy tena mpanompon'andriamanitra zany tsy mendrika andray ny akanjo mpanompoana masina akory zany hoe izy ara tsy vona izy ara tsy mahavita mifona tsy mahavita mandeha mialatsiny tsy mahavita mandeha mandady ery amin'n'io ahoana no hijoroanao anao no asan'andriamanitra nefa ianao ara tsy mahay manetry tena akory tsy mahavita an'izany akory tandremo e no mpiray tapo averiko ihany tena misy fotoana tena ilaina mihitsy zany hoe fihavanana fiombona tandrovana toy ny anak'andriamaso zany tandrovana toy ny anak'andriamaso zany ary tandremana daholo ny teny avoaka ao anatin'izany fa rehefa avy eo iny a manjary lasa tsy maintsy iverenana ibebahana daholo ary na dia ny sapana any am-piangonana azy tsaroko mihitsy ny tamin'ny fiangonana ray ny famela daholo ny sapana atao anatin'le fiangonana satria indraindray no de le sapana azy de mifanenjika ilaina le fihavanana ry havana ilaina le fihavanana ary raha mpanompon'andriamanitra isika tandremo fa am'izao fotoana izao tena lasa mifakahana amin'ny mpanompon'andriamanitra lasa mifampiatsara velatsy lasa mifanenjika lasa ohatra misy zavatra ohatra ny rivotra maimbo mihitsy mitsoka de lasa ohatra ny tsisy firaisakina tsisy fiombonana fa tena hoe samy te mandeha samy makao azy ary tsamy mifanenjinenjika mifakahalahala mifamingapingana mifanaratsiratsy lasa misy an'izany rivotra maloto zany mifoka miseho tonga amintsika zao tenin'andriamanitra zao nefa isika mpanompon'andriamanitra de manao fanatitra isan'andro an'andriamanitra tandremo ry havana tandremo ny fitiavana fa zany ny didy vaovao zay men'andriamanitra antsika de mba hifankatiavantsika jereo any ny zava-misy manerina an'izao tontolo zao hoe fankahalany etsy teny ratsy ero fifanenjehana ero ny tambazotra tserasera de tena maimbo sy maloto mihitsy indraindray lasa ohatry ny normal la izy ary zay no tena loza lasa ohatry ny normal zao zavatra tenenin' Jesosy zao de afaka miteny zay tia nitenenina sy mifanaratsy daholo ny olona de mifanevateva sy de aiza moa tsy ho tonga am'izao ady zera-bomba ety zera-bomba ero zao ny afarany satria samy tsy mifidy tsy zavatra teneniny fa samy manao zay tiany atao ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ry havana de izao hoe manahoana isika izay manao ny asan'andriamanitra sy manao rakitra isan-kalahady io mihavana ve tsika sa raha vao miresaka ny ianona mianana iny misy olona ny ravana tena ohatr'izany etivany daholo ty olona rehetrarehetra ty miady amin'ny daholo ary izy tena mieritreritra ny tenany tsy diso mihitsy a fa hoe ny olona tritra miady amin'ireo daholo ny diso miady amin'ny daholo ny any am-piasana miady amin'ny any amin'ny fiarahamonina miady amin'ny ary etivany tsy fampiteny amin'ny daholo ty olona rehetrarehetra ty tandremo hoe raha kristianina ianao tsy maintsy iverenana mandalovana daolodolodolo reny olona rehetrarehetra reny havanana arabaina aloha zany zao de efa vosinina angezabe zany na koa mandeha anao de miantso azy de hoe ina vaovao andalo kely any aminareo a de miresaka zava-dehibe zany ary ny olona manetry tena ohatr'izany no asandratr'andriamanitra mitaona tsika ry havana angatao amin'ny fanahy masina fa io aloha raha ny apotsika tsy vita io a ampopon'olombelona ve zay ve no entina anaovana zany tsy vita zany fa raha tena hoe mangataka hery avy amin'ny fanahy masina hoe fanahy masina andeha hoany ary a mialoava apio a fa zay ny sitraka ao de andeha hiezaka hiavana aminy a de sokafy mialony fony de izay raha fitinina zay rehetra nambara teo ravana de izao voalohany a hitantsika teo hoe nitezitra foana na manafoaka ny rahalahy de mitovy amin'ny mamoan'olona ihany ny Jesosy tandremo hoe tandremo ry havana fa ny lolo-po a de tena manimba ary zany na tonga ny tenin'andriamanitra tena aza avela ho tratry ny masoandro miletika eo zany fahatezeranareo fa afaka ny tezitra fa aza manota fa io rehefa mijanona elabe eo a de lasa misy famonon'olona any anatin'ny saitsika any ary zay ko tandremo ny teny aloka ny vavantsika ny teny mandratra fa aoka mba ho mamy sira mandrakariva ozy ny tenin'andriamanitra izay rehetra aloka ny vavantsika ary faharoa mandehana aloha mihavana amin'ny rahalahinao zay tezitra aminao vo manao fanatitra ho Jesosy tamin'ireo zay niaino azy de ianao koa raha mpanaradian'i Jesosy anao tsy mbola miova ny afatra fa mbola tonga eo am-potitsofinao koa zany afatra nambaran'i Jesosy 2 taona lasa zany aza maikamaika anao ny asan'andriamanitra raha tsy mbola mahavita
mifamela sy mifampimiavana aloha fa zay no sitrapon'Andriamanitra. Aza mamita tena sika, aza mamita tsentsika hoe za anao ny asana nefa zako miady ary miady tsy mifampiteny am'ry ary ny tena aloha zarandray samy mpanompon'Andriamanitra miara-miaso ihany le tsy mifampiteny nefa de samy manao ny asan'Andriamanitra nefa tsy mifampiteny. Ary zany mahatonga hoe taomina foana ny fiangonana anao andreny karazana fisindahana sy mafreny de any mba asina fifamelana foana fa tena misy zany misy zany ary mampalahelo izy kanefa de zany moa ny zava-misy matoa zany ny tsipihan'i Jesosy eto de misy zany ary tiany hibebahantsika sy hovatsika ho an'Andriamanitra ry ny voninahitra. Amen.